Tonga le fotoana nandrasana. Salama daholo tsika rehetra. Aiza daholo fa hiresaka amin'izay tsika. Faly miarabantsika rehetra hiresaka ny JJR tsika. Resaka mikasika ny Jean-Jacques Rabenirinina. Zay zany no vidéontsika androany izay efa nipublieko ao ny vidéo rehetra nalain'le garde du corps reny tamin'ny nanatitra anazy rehefa avy any an-trano ny siteny. Nipublieko daholo izy alohany ao amin'ny pageko le izy de tiako zany nalefa le vidéo i salama tompoko. Ny antony nandefasako an'iny vidéo iny dia andiny atsika rehetra hoe ohatry ny ahoana marina ny zavatra ansepasy. Efa somary nidetaeko teo ny aviako. Itsika rehetra tsy olona dala, samy mana-tsaina daholo. Manana ny fomba fijerintsika koa. Za aloha de teneniko anareo na inona zavatra resanareo za tsy matoky fitsarana zany. Négatif. Za tsy matoky fitsarana. Zay mahatonga na maneho ny hevitrako. Ohatra ny fanehoko ny hevitrako tamin'ny Ambomalaza. Tantara kely fotsiny mikasika ny fifandraisana Zesry Zokobe JJR samy mpanao politika samby niasa tao amin'ny assemblée koa tamin'iza conseil technique ny président l'Assemblée nationale tao. Fandray tsara olona tsotra. Ary raha misy nahazo tombony zany tamin'ny olona zany na hoe namany ianao mpiara-miasa aminy ianao tsy za mihitsiny. Tsy zaho mihitsiny. Mbola ry zareo, mbola ry siteny nahazo tombony amin'izany. Hitatsika reny fiarahan'zareo roa nandeha nitetina anao miavatory reny. Tsy za mihitsiny. Ka hoe tokony ho za zany no sahirana hitabataba hitadiny marina eto. Tsy tokony plasiko fa mipetraka za amin'izay amin'ny fiara-miasa mifandray mpianadahy. Zandry vavy manko ny andraisany anahy. Tsinitsinonako tsy avako iny olona iny. Ary tsy nahazo tombotsoa tamin'iny olona iny dikan'izay misy olona tena mieux placé zany tokony hipetraka amin'izao plasiko hitadiny marina. Izay nanaovako an'le titre hoe mangataka fiara-miasa amin'ny mpanina siteny andao hitadiny marina mba hampio hitadiny marina tsika satria ianao no tena akaiky azy kokoa ny ara-niasa taminy. Tena fandray prala mianala anareo. Fa mino fa raha anao mibozy hita ny marina io. Ny antony satria garde du corps-nao no nalefanao nanatitra anazy tambony moto. Fa tsy ny garde du corps mihitsiny. Rehefa tonga ny fahafatesany moa zany mbola hiverina tantarany amin'izay rehefa avy eo natsona tamin'ny tribunal tsy hita le popoka le garde du corps-nao. Natsona tamin'ny faharoa tsy hita popoka le garde du corps-nao. Monsieur le panina siteny. Ny reconstitution tamin'ny nanaovana lettery andorany fotsy tsy nipotra le garde du corps-nao. Monsieur panina ajaina siteny. Fa de iza loatra zany tena hoe tsy atahoran'ireny garde du corps reny. Sa hoe manana lamosina goavana ve de tsy miraharaha fitsarana. Ain'olona no entiny reny. Bon, zay zany anomboka amin'izay ara zany tsika zao. Hitanareo le vidéo voalohany narefa koa fa somary nidetailleko le izy. Ambony moto zareo moto anankiroa. Zao manko fizotry ny tantara kely tantarako fohifohy. Nisy ny fivoriana karazana hoe secret, réunion secrète. Zay zany le izy. De natsona tany an-tranony JJR. Oui. Ie, sy teny ve no antenanao an'izany. Anomboka ny tantara de manaraha tsika. Natsona tany an-tranony JJR.
efa samby mafantapatra zay tsika zany. De isy teny hono ihany ny antso azy hoe misy fivoriana karazana secret ty mitongava anao satria efa hiala Rajoelina sy ny karazany. De ny teny JR hoe am'izao ve de hoe am'izao ka tena mitongava anao fa tena urgent ty fivoriana ty. Naterin'ny tomobile sy ny garde du corps zany JR. De bon fanazavany zareo moa zany no ny torabato nazy ny tomobile moa zany de nijanona JR fa nalefa nody ny garde du corps. JR Jean-Jacques Rabenirina janona tamin'le fivoriana izy. Tantarako mazava fofoy takatry ny rehetra ty. Tena teny gasy ranoray takatry ny rehetra. Nijanona tamin'le fivoriana tao secret tao JR. De nalefa nody ny garde du corps sy ny tomobile. De rehefa tapitra ny fivoriana nandeha tany an-trano siteny zareo. Iza zany no zafady nandeha tany an-trano siteny zareo. Tsy haiko na eviteny siteny angamba na fiara olona pralamy anala moa reo olona reo. Lasa andeha nakany an-trano siteny satria efa vita ny olona bon. Faly ohatra amin'ny naresy reny joera naresy reny. Tsy haiko ny sakafo tany sotro tany resaka pralamy o io. Ody am'izay izy aveo. De hoe lavitra loatra le garde du corps-nao any an-tranonao any sy ny tomobilinanao de ny proposé afakandro hoe allo tomobilako. De tsy haiko teo ndray niovandray hoe allo moto. Araky ny tenireo garde du corps reo zany garde corps teny sy teny ny proposé an'le moto hoy ny garde du corps ny sy teny. Izay ny ilanan'ireo garde du corps reo mila mivoaka afatarana amin'ny marina. Eske sy teny ve ny tena zay sa lainga an'ireo. Zay ny tadiavana an'ireo garde du corps reo tokony mivoaka fa tsy miafina miletika any. De nandeha. Fahafantarako an Jean-Jacques matahotra moto iny olona iny personam mahavozo moto amin'ny andro alina. Tobile moa zany atahorana amin'ny resaka torabato de tsy haiko eo moto ve. De sura ve nareo fa tena hoe mba ialana amin'le torabato de moto tokoa ny arahana Jean-Jacques Rabenirina. Anareo olo mpiambina tondra fanjakana ambony nareo garde du corps manana spécialité an'izany. Ohatry ny ahoana nataonareo miandro mpiambina. Alefanareo moto amin'iny grevy iny ve zany amin'iny korotana iny ve zany ny olona ambony embenanareo. Sura ve nareo fa zay tokoa amin'ny mampiasa garde du corps anareo. Zay ny ilana an'ireny garde du corps reny. De nandeha hitatsika amin'ny vidéo tsara. Maka sary le ray avy atao faritry moto anankiroa de Jean-Jacques Rabenirina miaraka amin'le anankiray ery aloha. Maka sary tsara le bandy iny. Comme quoi hoe miprouver ny vahoaka malagasy fa zao ny problème. Jerenareo korotana vaky bala fripy io zao zay andeha hanatitra ny deba ozy izy. So de lazainareo hoe raha misy mahafaty an'ity zany de zay zany no akizenareo fa hitanareo korotana io reo maky bala fripy misy mangalatra aby korotana. Za tsisy olona sagnagna eto. Ianao ve manatra olona ambony ve afeny penina so de voan'ny torabato ve de mbola sanao maka vidéo an'le olona. Isy olona mpiambina Macron ve zany de ho alany vidéo izy mandeha ambony moto ery. Zany ve ny asan'ny garde du corps. Alainao sary zany le olona ambony entinareo double moto. De iny zany preuve-nao hoe tena nanao ny asanareo nareo. Fa so de zahay zany ataonao amono an'ity olona ty io misy mibatabata fripy banaka be ny aty korotana be ny aty io zao zay anatitra ny deba. Tsisy olona dalanareo eo. Fa iza loatra ny andamosinareo mahatonga nareo tsy mivoaka io de fa na tsy ny fitsarana fa teny reconstitution tsy nivoaka nareo. Iza tsisy olona dalanareo eto. Hoe amenareo preuve io hanatra ny deba zay io Ohatran'io zany ngana nataonareo manao garde du corps tena ala filmenareo daholo zay position rehetra. Filmenareo zany zay position ny debanareo. Filmenareo. Vita iny.
faharoa am'izay tonga teo am'le accident am'izay. Jerenareo tsara am'le vidéo tonga le camion de nanatina teny le olona de miala kely ohatra nisy moto zay niala kely avy eo nirosy le moteur fa anatina le camion nirosy le camion nanaraka an'le camion daholo le olona rafatina olona ambony vao hitsaka zany tokony misy raha aloha voalohany eo ary tokony vory tao le olona tsy mahafantatra an'izany Jean-Jacques Rabenirina zany fa ny olona niala teny nanaraka an'le camion daholo satria mesista le camion ivoakan'le barrage nanaraka ny camion daholo ny olona jereo le vidéo jereo tsara le vidéo tsy nisy hoe nivory hoe io zany Jacques Rabenirina zany ary raha le fijanonany le camion iny sy ny firosoana lazainy zareo manko hoe napetraka tery amin'ny sisiny arabe Jacques Rabenirina rehefa niala teo le camion iny nihiditra ty ampovoany arabe de nirosy de nandray ny côté ary aiza tamin'izy nirosy fandroany iny zany ny olona vao hitsaka jereo tsara le vidéo jereo tsara le vidéo de avy eo rehefa tonjanona am'izay le camion nitsoka le chauffeur hita tsara amin'ny vidéo nitsoka le chauffeur vidéo fahatelo le garde du corps am'izay avy eo nakasary jereo ny feony heno tsara ny feony le garde du corps ity le camion nanitsaka ny Jacques Rabenirina ity ny camion nanitsaka azy nanao accident anazy lehibe oentinao maty nitsahany camion zany ny feonao de anao maka iny zany aiza Jacques Rabenirina amin'iny fotoana iny nadaboka anareo amin'ny tany eo nadaboka anareo amin'ny tany ao zany izy satria nareo tsy niantso ambulance tsy niantso gendarme azay akekeo manao constat ny vidéo jereo fa mipublie koa zay ampazoko ao ny vidéo ao jereo ao tsy niantso gendarme nareo tsy niantso ambulance nareo tsy niantso ny havany nareo garde du corps teneninareo hoe lehibe nareo ty niaraka aminay ty accident tongava nareo garde du corps mpitandro filaminana de tsy mahay hoe atsona malaky le gendarme akekeo malaky anao constat Jacques Rabenirina zany raha ny vidéonao iny de midaboka amin'ny tany tsirara eo zany izy ny garde du corps anao ity io le camion nitsaka ny Jacques Rabenirina na ny feonao fotsiny ioza hoe louche tsisy olo sagnagna eto ain'olona no latsaka fa tsy sagnatriany vava na ain'alika raha mbola asian'olo valerany zafady personne de avy eo lasa am'izay nandeha noentina tany amin'ny hôpitaly zany entina any amin'ny hôpitaly le olona de ny garde du corps ray nandeha niaraka tamin'ny garde du corps eto niaraka amin'ny Jacques Rabenirina nandeha hôpitaly fa ny ray nandeha nakany amin'ny citeny nandeha namonjy any citeny ny anankiray fa ny ray niaraka tany amin'ny hôpitaly inona zany mamaika ny anankiray andeha ho any amin'ny citeny tsy ty olona ty ve efa nifaty ty ve ny manahirana tokony hoe tany amin'ny hôpitaly daholo ny garde du corps de nampiatso ny citeny de nampiantso ny havany ny citeny tokony mandeha mazakaza makany amin'ny hôpitaly fa tsy anao ndray makany amin'ny citeny aloha de sira koa ve nareo tao afakandro tao citeny le olona ny sakafo amin'ny tranonareo rehefa niala tao de maty tena sira ve nareo fa tena hoe solution ny moto amin'ny korotana iny tena sécurité kokoa izy amin'ny moto
Tena sura ve nareo? Zay. Ty zany ny fiaraha-miasa angatako amin'ny sy teny am'izay. Raha lanao izy miaraka nareo niaraka tena hoe sagnatria mivava iteny anakoratsy hoe salaka sy ravim-body zany. Mbola reo garde du corps tsy mety mipotra reo ve mbola miambina anao, mbola garde du corps nao mbola manohy ny asany aminao ao. Monsieur le PM sy teny. Zay natsony fitsarana, iny teny nampanatsona. Mbola manohy ny asany aminao ve reo garde du corps reo am'izao? Sa tena hoe nitsoka tsy tapopoka. Reo nefa ny témoin niatrika ny fatesany Jean-Jacques Rabenirina garde du corps nao. Est-ce que mbola miandry anao ve, mbola miambina anao ve, mbola manohy ny asany ama garde du corps ny anao azy ve reo olona anankiroa reo? De mijery raha ohatra ka mbola manohy ny asany aminao ao reo olona roa reo, de mba tsy manontany tena ve anao hoe fatiny raha lanao nefa reto garde du corps reto ohatry ny ato foana, ohatry manohy ny asany ato amiko foana. Normalement tokony au courant zany anao hoe misy fiantsonany reto amin'ny fitsarana. Za tsy tiako hoe ohatry ny hoe fanasoran'ny humanité ny Raoldina de hoe ozy faniry soa hoe efa lasany de ozy anao hoe mbola tsy nahazo ny rainy zany. Fa normalement tokony anao ny au courant voalohany raha misy fanatsonany reo any amin'ny tribunal. Ny mpiambina anao monsieur le panne misy raha ampanatsona azy aty amin'ny tribunal nareo sy faniry soa ohatran'izao. Ianao no au courant voalohany. Hoe nitadiava garde du corps hafa anao fa misy raha itadiavana ny reto. Question de témoin, tsy hoe andeha ho gadrana. Inona tsy mampilamina ny conscience? Tokony anao mihitsy ny tena voalohany hoe mandiana nareo ataovy témoin raha lako maty ny ainy latsaka. Anareo mandiana ataovy ny témoin ny chauffeur ny camion tena niava ny tantara amiko daholo. Madame Lewis mba teneny voandro garde du corps fa tsisy faty zany teo. Fa nararotina tamin'iny ozy ny aty amin'ny ilany. Ary miezaka le reo fianakavian'ny tompo na le chauffeur camion mandeha mitady ny fianakavian'ny Jean-Jacques Rabenirina ifampitantara. Hoe zao ny zava-nisy teo tsisy faty teo fa avay reny garde du corps reny. Jereo ny vidéo. De nefa le garde du corps tsy mety mivoaka. Matoky tena. Tsisy raha iny an'izany rehefa maty iny de maty zany. Efa vita iny affaire iny fa efa io ny chauffeur nanitsaka azy point barre. Mpitandro filaminana anao miandry ny ain'olona ambony. Ianao tsy voakasika mihitsy nefa ianao mpitandro anao ny garde du corps. Tsy naratra anao tsy nanao fa maty fotsiny le olona nembenanao de bon iry ny camion nitsaka azy de point barre. Tsisy toiny sans suite. De milamina ny sainao. Za Monsieur Panne, za tsy te hiditra am'izany hoe ianao ny ambadiky iny. Fa kosa fantaniko hoe milamina ve ny conscience-nao mbola manohy asany ao aminao ve reny garde du corps reny en tant que hainy raha lanao ny latsaka nefa reny tsy mety mandeha manatrika fitsarana. Juste témoin. Za manokana zany de efa manomboka miay hoe fa inona loatra ny atokisan'ny reto garde du corps reto manina tsy mandeha amin'ny fitsarana ry. Za zany tena nanantena hoe ianao mihitsy nitondra ny garde du corps bon io olo io ny sakafo taty amiko vao niala taty olo io maty rehefa tany aloha tany. Ndao garde du corps ndao tsika andeha fitsarana fa niry soa tadiavo ny marina amity. Vao nanomboka ny fampanatsoana garde du corps de ianao mihitsy nanesesana garde du corps nao reo afaka manolo ianao président assemblée nationale. Nareo manana ny reto rusiana reto mpiambina nareo. Fa tsy olona oatra garde du corps ohatran'izany ny olona niambina anao. De ilamina sainao nefa olona natery zareo
maty tany andalana tany, tsy tonga tany an-trano fa maty tany andalana. Nefa mpiambina anao a, maty tany andalana ny olona teriny, tsy suitiny. Reo tompony, reo chauffeur havany chauffeur tompony le chauffeur camion vao tonga ny fitsarana, zareo ny tonga voalohany ihany amin'ny fitsarana any, de zareo ndray mbola miantso an'le olona avany maty hoe aiza nareo fa ty zay, aiza nareo fa te ahitany marina malaky reo olona reo. Le garde corps nao tsy hita popoka, raha lanao ny maty. Normal be ny olona raha eritreritra zavatra hafa hoe te accuser-anao satria ny antony tsy androany zany na enona an'izany histoire zany ty hoa tsisy idiranao ty fa mbola fanontaniana napetrako aminao. Misy président zanany zao mamono azy hiakatra au pouvoir mihitsiny, vonono ny rainy de izy ny lasa président. Tantara be deaibe zany, olona ambony daholo ny ambadiky ny Ratsimandrava reny, olona ambony daholo, olona akekinao daholo ry Sibongi, ohatran'izany ry Papasolo, izy daholo ny maty tao, olona akekao daholo mba tsy idirana am'izay satria tao aminao ny sakafo izy a, rehefa nody izy a maty tany andalana, tsy tonga tany an-trano kory, mba tsy idirana am'izay. Alony akety andeha avoay tao reo garde du corps nao reo nanatitra azy reo satria tsy tonga velona tany an-trano le olona fa maty tany andalana tany. Olona ambony tondra raha tao firenena, tsy tonga tany andalana tany monsieur le pana le olona fa maty tany andalana miaraka tamin'ny garde du corps nao. Ianao mihitsy ny tiako hitsangana. Io tsy fitongava le garde du corps nao reo hiatrika ny fitsarana io de fa mampiay ana. Reny ny tokony samborona voalohany, reny ny gadra voalohany miaraka amin'ny le chauffeur ary, satria efa zavatra tsy normal matoa tsy tonga reny olona reny. Ianao ve manatitra olona ziskany an-trano de maty tany andalana olona de rehefa tonga ny fampianatsony fitsarana de anao tsy tapopoka. Zay ny eske mbola manao ny asana aminao ve le olona reny? Tokony ianao personne mihitsy no andao nareo fa nareo nanatitra ny raha lako tsy maty tandalana, tsy navy tan-trano tany, inona zavatra anseho? Magnino nareo tsy nangalina ngaiky gendarme nagnano constat? Zay zany tiako ataonao monsieur le pana. Magnino nareo tsy naka gendarme? Magnino tsy naka ambulance nareo? Magnino nareo tsy naratra aby nareo fa izy ny maty? Nefa nareo mpiambina. Tokony ho tezitra ohatran'izay anao reny. Zay zavatra ny tiako nataonao zay. Fa ianao nefa nangina. Nangina anao. Ny olona mpiambina anao tsy natsoa fanirisoa, tsy asony fitsarana ritsy, tranquille ny sainao. Le rôle anao amin'ny maharala anao azy mihitsy ny tena tsy nasehoanao de lasa miahiany ny olona. Hampanambory ny garde du corps nao rehefa tsy mandeha ny fitsarana. Zao zany efa tsy hoe fampiatsonatsony am'le 18 ngamba zay ny fitsarana manaraka indray. Efa tsy mila tsonatsony rehefa samborina mihitsiny. Tonga de ary miandry fitsarana tany mora satria intenina tsona tsy tonga. Fa iza loatra ny olona atokisan'ireny olona reny. Ny garde du corps nao reny, iza loatra ny atokisan'ireny garde du corps nao reny ny tsy mety tonga rehefa tsy ny fitsarana. Zay manko ny tenenako any ikala tsara tare be ty, ikala Stéphanie tsara tare ty. Petra tsara. Marina fa hoe miaro ny vadinao anao, misaoranao ny siteny isaky ny 2 minitra eo amin'ny Facebook de fa niteneniko hoe tsy atiny fa no fisaorana ny siteny fa ry fa fantatr'olona daholo ny antony hoe inona fisaoranao ny siteny. Tsy aty any amin'ny MP na mandehana any an-tranony any. Satria ianao mihitsy ny mandratsy any siteny. Marina mpanao sosiala siteny, fa le sosiala ataony siteny anao eto hafa mamoaka ny vadinao pisoloky. Ianao de tsara tare, fa ianao de sady efa ratsy koa ny vadinao, mbola ratsy hatramin'ny toetrany. Ratsy ny vadinao, mbola ratsy hatramin'ny toetrany. Pisoloky.
30 millions d'ariary olona 70 taona mividy tany zany efa tsy mieritreritra ny tenany intsony fa mieritreritra ny taranany. Sanareo mandeha mivarotra ny tany amidinareo amin'ny olona anankiray de aveo alafinareo rindray de lazainareo ahenanareo zao ariary foana vola azonay taminareo de mbola amidinareo ry de ino ianao pour ny vadinao. Oui, kenao miaro ny vadinao sy ny fanananao. Logika be ny rôle anao Stéphanie. Fa ianao de manambady pisoloky. Pisoloky ny vadinao, izay zany ny amelomany anao akoatry ny asanao. De izay ny isaoranao sy teny eraky ny publication. Fa raha ohatra mbola misy koa ny lalàna tsy metsy migadra ny vadinao. Rehefa tsy zakanao le manambady olona migadra de solo ihany fa ratsy mitovy amin'ny tareny ny toetrany pisoloky. Fa na isaotra ny sy teny impiry anao tsy avelan'olona iny satria le olona nisoloky ny vadinao lasa marary le ramatoa be. Marary. Raha misy mahafaty an'io de babenareo koa. Stéphanie resaka eto. Tsy anao ny ratsy fa le olona vadinao. Ka rehefa tsy zakanao manambady olona pisoloky gadra lava, solo ihany fa de ohatry ny ara-tsininy koa ny toetrany pisoloky. Tsy mahay Roberto zany. Tsy izay ny isaoranao sy teny isaky ny 2 minitra. Fantatr'olona hoe namoaka navoaka ny sy teny ny vadinao. Image ratsy zany de izay ny iverenako an'ireto bandy roa la garde du corps reto koa. Isaotra ny sy teny koa raha pitso afaka pitsy satria sao de zay zany satria nareo garde du corps zany de zay zany tsy mahavoaka anareo raha misy anatsoa fitsarana anareo. Mandalo ty fitondrana ty. Tsy adinonay io. Alefaso aloha. Alefaso aloha. Fa raha zany tamin'ny plasin'ny mpanina, garde du corps nanatran raha lako maty tany an-dalana. Ka mbo anampanatsoana fotsiny hoe atao aketo satria nareo ny témoin. Jean mitsiny. Ina zavatra se passe atrenareo. Atrenareo satria nareo nampanateriko an'io raha lako tany. Efa intelo tsy tonga zareo misy zavatra loso tokony arrestation directe. Mierigny fitsarana manko. Ohatry hoe anadany raindreo zany fanirisoa ao de milamina saindreo. Anadany raindreo zany fanirisoa de milamina saindreo. Zay zany reny garde du corps reny. Miandrandra mafy ny fianakavian'le chauffeur mba hipoiran'ireny garde du corps reny. Fa te tadiny marina li fianakavian'ny chauffeur. Ny fianakavian'ny maty koa de miandrandra mafy voan'ireny garde du corps reny. Na ny victime, na ny fianakavian'ny maty, na ny fianakavian'ny chauffeur. Miandrandra mafy ny voan'le garde du corps zay tsy hitapopoka hatramin'izao. Tsy hay ve mbola miasa ve manao ny asany ao amin'ny teny ve sa tena tsy hitapopoka. Samy mieritreritra antsika rehetra. Ain'olona ny latsaka. Ka zay mahatonga na mangataka fiaraha-miasa amin'ny président Assemblée nationale sy raha lanareo nareo nahazo tombony tamin'iny fa tsy za namany fotsiny amin'ny resaka aminazy sanandro persona aminy. Nareo ny mpiara-miasa aminazy nitototo nanampy anareo sy tamin'ny havatoro raha mianala nareo apio reo olona reo na ny chauffeur na ny havany maty ahitana maty avoay reo garde du corps reo arreteo ajanona amin'ny asany fa tsy lany ny garde du corps ao. Eto ana fitsarana aseseo arrestation mendrika andrefitra tsy mety mivoaka. Tsy haiko iza ny atokisan'ireny olona reny, iza ny ambadiky reny olona reny mahatonga anareo tsisy matahotra na apatsony fitsarana tsy tonga. Question Baraingo. Tantara mbola itoy marina ihany raha ho teneninao ndraireo ndray za hoe Orange olona niasa tamin'ny Rajoelina tsy maninona mihitsy. Tsy maninona fa ny marina ny tadiaviko eto. Ary matoa za mamoaka n'ity resaka ty misy antony. Hoe aiza daholo ny renseignement azo, renseignement sûr daholo. Peso namina afantariko
na latsaka mihitsana ny nofony Jean-Jacques Rabenirina, na mihitsana ny nofony fanahany JJR, JR mbola misy koa ny fanahany, tsy mety voaka ny marina io, ary ampafantariko anareo eto tôt tard, tsy afabela zay nanao an'iny. Zay. Oui, de lazainy zareo indray hoe Orange io hoe niasa tamin'ny Rajoely io hoe niasa meko tena nisy tokoa za tena tena niasa tao nisy zavatra tsy mifanarahana tao de niala 5 mois talohan'ny navoongana anazy tao za efa tsy tany niala satria ny zavatra tsy mifanarahana koa tao satria io za na omenao asa ohatrany ahoana za rehefa tsy mifanaraka aminy de tsy mifanaraka ialako zany ialako tamin'ny bureau tao ny avoloha tao iavoloha tao ny bureauko tao iavoloha tao ny bureauko fa nialako za tsy miraharaha zany za afaka mahita asa foana rehefa tsy mifanaraka de tsy mifanaraka fa tsy hoe za tsy misolelaka ohatrany nataon'ny sasan'ireo tsy solelako an'izany nialako ny asako rehefa tsy milamina fa tsy hoe présidente de sitrany misy vola kely de eo sitrany zao panneau social ny asako misy zavatra tsy tiako de nialako hatramin'ny asako za tsy misolelaka zany de teneny foana hoe orange tsy manina tena orange tena niara ny asa tao mihitsy zay hevitra tsy mitovy de niala za 5 volana taty afara niongana Rajoelina taty zay fa marina ny resako eto zavatra marina mila hoain'ny vahoaka madinika aty satria lalaovin'ny mpanao politika ny saintsika vahoaka madinika zay mahatonga na hoe fanazavana de AZ mazava tsara ho azony rehetrarehetra déroulement ny fiainantsika malagasy ny déroulement ny fangalaram-bola ao mbola ho avy amin'izay koa hoe Mikael manko nivavaka tary amin'ny anatary ty indray ny anantsika manaraka ny laivitsika manaraka nivavaka tany am-piangonana indray président Mikael hoe manina resaka kolikoly manina iady amin'ny kolikoly alohan'ny iady amin'ny kolikoly monsieur le président fantariny olona akaikinao iady amin'ny kolikoly ianao de inona tsy anagadranao n'olona realy atao dirikabonao de miady amin'ny kolikoly ve anao monsieur le père RM dirikabonao mpangalatra milliards 2 milliards izy mivady mihitsy de milaza anao anatrehany église masina hoe miady amin'ny kolikoly monsieur le père RM aiza renao zany dirikabonao ny conseillenao riby intelme milliards 2 milliards zao fa miketrika bois de rose koa de eo amin'ny altara anao miteny miady amin'ny kolikoly monsieur le père RM fa aiza renao zany conscient tsara ve anao rehefa miditra église rehefa miteny an'izay aza miresaka politika anao rehefa miditra l'église monsieur le père RM zay na dessus anao aminao mody fanina ve anao sa le Andriamanitra tonontononina fotsiny monsieur le père RM miala tsiny tsy zany ampianatra resaka fivavahana za tsy anjely monsieur le père RM aza miresaka politika anao rehefa miditra église miady amin'ny kolikoly i maranty ve vitanao mandeha managadra maranty anao miady amin'ny kolikoly io ry PM rehetra miteny miady amin'ny kolikoly vitanareo hoe managadra maranty nareo samby nareo atsimoagny io vitanareo ve mila mandinika tsara monsieur le père RM fa rehefa tonga l'église aza miresaka politika satria lasotrany hoe mijouer sentimentan'olona Diovy aloha ny manodidina anao rehefa vita iny de zay ny atao hoe preuve fa tena niady amin'ny kolikoly ianao iza ny olona manodidina anao sationa andreo teneniko teo reo sationa andreo zay ny resaka antsika manaraka reo ny teneniko faran'ireo makasitraka antsika rehetra Andriamanitra ahita fahasoavana ho antokatrano tsirairay avy
fiadanana ao an-tokantrano, mahita ny rariny, ahita ny rariny tsika rehetra. Fa raha misy ny tokony hiditra am-ponja ho ary eo izy rehetra rehetra ireo. Izy rehetra rehetra ireo. Mankasitraka tompoko. Misaotra Madame Lewis manaraka indray.